tsy mahatsapa an'Andriamanitra tsony ve ianao? Ho anao ty vavaka ity. Miha Maty ny afo anatinao ary fantatrao fa nanalavitra an'Andriamanitra ianao. Hivavaka ho anao izahay anio. Tompo Andriamanitra mivavaka anio ho an'ny olona izay mijery ity video ity. Tsy nanary anao izy fa nanalavitra anao tsikelikely. Tsy tamin'ny fikomina fa satria reraka variana izy. Jesosy anio izy dia hiverina aminao. Ampio izy hiala amin'ny fangatsiahana ara-panahy. Ary rehatra indray ianao nilaza ka nefa manana teny kely aminao satria miala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Avereno ny fitiavana voalohany izy. Ilay fitiavana tena izy tsotra miredareda. Tompo ary eto indray ny hafa ao aminy. Sy tsano amin'ny havizanana ara-panahy izy. Fo azy amin'ny etaetan'ny fanatrehanao ary ny fitiavana ny teninao. Ataovy tsy miaina amin'ny finoana endrika ivelany fa finoana tena izy izay avy ao am-po. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Ny anangatsika ianao fa Andriamanitra tsy manalavitra anao izany. Miverena aminy fa misokatra aminao ny tanany. Te hiverina aminy ve ianao? Sorata eo amin'ny commentaire raha sitraka ao. Jesosy hiverina aminao dia raha nahafinaritra anao ny video dia aza misalasala, milike, micommente, mipartage ary zarao amin'ny namanao izay tianao hiverina amin'Andriamanitra. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Tahina mihoatra tompoko.